Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana babamalala ny ona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray tena komiona aminao eto a tao anatin'ity fotoana izay iarahantsika anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao a, ny akiradio a, ny akimedia, mpikamba anatin'ny vavaka fiambenana ary a, ny gropy a, izay maharesy a, izay miaraka aminay foana manatatosan izao fandarana izao. Ka dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy a, dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Elaela tsy mifankahita isika dia tonga indray ny fotoana izay ahafahantsika miaraka dia matoky fa tsy taka nidiranao teto no ivoahano eto amin'ity androany ity fa hitraky ianao ahery ianao ranony ianao voky kivikivy ianao ahery dia fiadana tompo amintsika tsirairay avy faly be mahita anareo dia hotahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy. Raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy tonga fotsiny teto ianao fa tena misy raha ilany tompo anao ary teteny aminao hoe maretatra amin'ny farany fa manana hafatra ho anao ny tompo amin'ity androany ity amin'ny alalany mpanompony amin'ny alalany izao fandarana izao ary za mino fa raha ity fandarana inonao faraparana mety tsy dia misy zavatra efa hovonjena intsony ianao dia mahareta fa raha lany fotoana eto ianao adiny iray sasany dia tsy ho very maina akory izany rehetrarehetra izany koa dia maharetatra amin'ny farany dia tahiny Jesosy isika tsirairay avy raha voatoka eto ianao androany dia aza mieritreritra olona vahiny aza mieritreritra olona vaovao fa afaka tonga ianao dia mandray anjara anatin'ny resadresaka anaty commentaire aza mihafahafa mihitsy miaraka aminay eto fa tsy mialonjafy ty fandarana ty ka dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Niditra voalohany teto androany dia tsy anabavy Marizao fa anabavy Aina. Tahiny tompo manokana anabavy Aina, Erika, tahiny Jesosy ao ihany koa ry Tojo Mikael, iza koa no tao Erika, Berta, Jonathan, ao ihany koa ry Tojo Mikael, Lovlitina, Itody Raonso, Yama, Verselina, Berta Sava, tahiny Jesosy, Rasoelina Larissa, Mampionina, Terira Albenja, Rodine Marie, ao ihany koa Memanambotso, Geneviève Andriamananjara, Ifity izay mitondra ny compte Ekimedia, Zina Teoda, Kotre Kamaradin'i Jesosy, Rolianisha, Angèle Sarjona, Koda Leoni, dia tonga soa Erika, dia tahiny tompo Vero Rasoa, Sandolany Irina, Jotina Tafita Soa, Henriette Rasoa, Vero Rasoa, alléluia, Sousou daholo, Tafita Soa, Rasoa, Henriette Rasoa, Vero Rasoa, Berthe Sava, ao ihany koa isika rehetrarehetra Takandry, Soameva, Andolina Suzel, tonga soa daholo isika rehetrarehetra dia mareta hatramin'ny farany. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao aloha tsika mitraka izao fotoana izao ampiran-tanin'Andriamanitra ka andao ho ampandrosoantsika ny anabavintsika Kotre Kamaradin'i Jesosy izy nitondratsika anaty vavaka fiambenana, vavaka fanomboana androany dia andao ary aloha ho ampandrosoantsika izy hitondra mavaka izao fandarana izao aloha tsika dia avy eo tsika miresadresaka kely dia avy eo tsika hanomboka tanteraka ny toriteny sy ny hira koa dia mahereza andao ary ranabavy Zamina anao ny fitenenana tahiny tompo. Mbola iara hivavaka antsika tompoko ry Andriamanitra tsara indrindra an-danitra rainay tokoa no amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nahatokana mbola faly mibera misaotra mankalaza manome voninahitra ny anara-masonao izay Andriamanitra tsara indrindra an-danitra satria lehibe loatra ny famindramponao sy ny fitiavanao anay. Ny vimbinao sy ny karakarainao izay Jesosy tamin'iny tontolo andro iny ka hatratr'izao alina mangina zao. Ny alina mangina moa Jesosy izay nataonao hatorianay nefa mbola anokananay fotoana lehibe Jesosy hoentinay hanandratra anao eny amin'ny toerana avondrindra. Asandratray ianao noho ny fahalebezanao sy ny famindramponao izay omenao anay isan'andro tahaka izao ora izay fanaovanay fotoana eto Jesosy amin'ny alalan'izao vavaka fiambenana zao Jesosy dia isaoranay lehibe ianao fa tsara loatra ny famindramponao Jesosy malalo. Indreto zahay tsirairay Jesosy tafavory eto amin'izao alina mangina zao
handeha hananditra ny fiderana hiain'ny toroteny hanome toerana anao ao anatin'ny fona tsirairay koa dia zava-dehibe ao anatrehana izany famindram-ponao izany Jesosy koa mifona ho anay tsirairay izay tafavory eto Jesosy Nezaneza toerana misy anay tsirairay tompo mamindrafo aminay mamelany helokay fampanota zahay Jesosy ninona ny fahotana izay nataonay teo anatrehanao tsy araka ny sitraponao dia mangataka ny fanadiovanao amin'ny alalany ranao izay tsirairay koa apetraka am-pelantananao zao fotoana zao Jesosy ho fotoana manandanja ho anatrehanao mangataka io fanahy masina izay Jesosy mba tena ampidininao anatin'ny fona tsirairay avy izay tafavory amin'izao vavaka izay taona izao mba tena hisokotra ho an'ny fanahy masina ny foam-panahinay mba hahay handray ny teny izay hoentin'ny mpanomponao eto Jesosy malalo mba tena ho tafiditra ho anatin'ny fona tsirairay izany ary dia tendreo ny lelan'ny mpanomponao manambara hafatreto izy Jesosy dia zany teny izay hoentindreto mpanomponao afafy eto Jesosy tahaka ny sapotra roa lela izay maranitra manindrina ho anatin'ny fona ary ny teninao Jesosy Kristy dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny no mampitombo ny finoana ho anatin'ny tsirairay izany Jesosy malalo manatrefanay ianao amin'izao alina zao Jesosy ary izay vafoka ho an'ny firenena koa tendreo ny lelany mba hiteny zavatsoa izy Jesosy ary teny izay avoakanay eto dia ho henonao zany ho tonga eny amin'ny anatrehanao Jesosy malalo tsara loatra ny manompo anao tsara loatra ny mankatona tsara loatra ny manaraka ny sitraponao koa dia ny devoly satana manelingelina zao fotoanana izao didina esroany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata rakofy ny ranao ny connexion Jesosy mba hazava ary tsy ho tapatapaka koa apetraka am-pelantananao zao fotoana zao Jesosy mba tena hanitra ny kasitrahanao ho tonga eo amin'ny kapila volamena eo anatrehanao zay rehetra ataony eto androany dia voninahitra ho anao rery ihany dia rasotra haja lehibe ho anao alleluia amen Alleluia sotra betsaka ny anabavintsika samina tao anatin'izany vavaka matsiro vavaka fanomboana izany dia alohan'ny idirantsika anaovantsika hira anankiray ary aloha dia tsy hainy tsy sotratsika rehetrarehetra tao anatin'ny fahoriana izay nianjady taminay fianakaviana dia na dia teo aza ny fahoriana mafy satria mafimafy tokoa ilay fahoriana izay nianjady satria mafy be zany manda zany mafy ireny zany dia tena tao anatin'izany rehetrarehetra zany tena natsiaro mihitsy ny hoe tsy rery zay fa teo nareo rehetrarehetra ny teny mamy rehetra ny soratanareo dia tena sady hitany maso ny voarakitra ao am-po avokoa koa dia tena misaotra atsika tsirairay avy mampita teny amin'ny fianakaviana ho atsika rehetrarehetra zay mpanaraka n'izao fandarana zao fandarana andramoka izao nareo rehetrarehetra groupe vavaka fiambenana groupe izay maresy nareo rehetrarehetra zay efa mpiaraka aminay eto dia manaritra ny fisaoranao atsika ihany koa ny fianakaviana satria dia tena hitan'ny olona reny teny mamy zay nataonareo nampitainareo teny fampiononana dia tena makasitraka makatelina tsara levelana ny maty ary enikajy ny velona ho ny fomba fiteny malagasy ary dia tena nisekoa ny voninahitra Andriamanitra tao anatin'izany raha ny tena marina moa tokony mbola tsy tetotro zao ary zahay satria dia niezaka ihany tamin'ireny hoe nika andeha hidina andeha ho any Madagasikara izay mpiray-tapo izay aty saingy noho ny amehana any Madagasikara dia teo ny tsy fahafahana satria tsy maintsy nalevina tamin'ny alahady mama tsy afaka nandrasina ankoatran'izay noho ny amin'ny amehana izy moa mahity ny AVC moa izy AVC no nahafaty azy dia zay moa no anjara zay ny lahatra fa ny tsy haina iny tsy saotra anareo tamin'ny rehetrarehetra zay rehetra nataonareo tena mamo tena voaray avokoa reny ary isaky mijery an'ireny dia mampahery dia mampisaka dia tsy vitany namalazy fa dia akoatran'ny teny zay efa nosoratako tao anatin'ny mirako tao dia mbola misaotra anareo eto amin'ny vavaka dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra hiditrytsika dia paravavao indretsika amin'ny asan'Andriamanitra sahady dia Andriamanitra no amaly fity anareo tamin'izay rehetra vitanareo indrindraindrindra nareo amin'ny groupe zay maharesy tena singanako manokana mihitsy
de misaotra anareo a misy aminareo a tonga tany mifandevenana tany am-piangonana izay anaovako antso eto ihany koa hoe raha misy aminareo mba tonga tany nefa zay aloha nijery an'le izy mivantana foana ihany satria zay zany a nanaraka an'le izy misy live ny narahana eny nandritra ny fotoana rehetrarehetra zay nateo amboatra andrazana na amin'ny atoandro na tamin'ny indrindra amin'ny fiandrasam-paty na tany am-piangonana sy ny tany amin'ny famoahana sy ny tany amin'ny fasana de misy ihany ny hitanay fa indraindray mety misy tsy hita satria anatin'ny alahelo ka raha mba misy re aminareo tompoka tonga hatreny a tany am-piangonana tany amin'ny fasana teny amin'ny ala nefa mety tsy voateny ny ankizy taminay satria noho ny ao anatin'ny afinondrano be loatra de mba miangavy anareo mba mitenenay za tany a mba hahafahanay satria tena tsy mety aminay tsy akasitraka anareo a nanao an'izany ady janiko de tahin'Andriamanitra isika rehetra ka de may reza mahatanja de ho lasan'izay tokoa ny ratsy rehetra de paravavao ndray tsika alleloia milaza amintsika sady fa amin'ny fa raiky amby roapolo ny volana zany hoe amin'ny heri ny sabata ho avy zao de efa misy batisa anankitelo ndray ho tanterahantsika alleloia ary ao anatin'izay ihany koa amin'ny 28 29 to de efa menainareo zao ny menainareo zao a ny misaotra anareo amin'ny teny mamy a misaotra ny zamina tamin'ny kotre zamina tamin'ny vavaka matsiro de misaotra anareo amin'ny mbola fampahirezany fa amin'ny 28 29 misy fivadikanana 2 andro tsy nataontsika 3 andro le izy a zoma sabotsy satria maro aminareo ny miasa tsy afaky ny anatrika an'le zoma de raha za manokana moa de efa namboarina ihany ny fotoanako de tsy miasa mandritra amin'io a fa nefa misy aminareo ny tsy afaka de nataontsika 2 andro ny fivadikanana amin'io a ny 28 29 ho avy izao zany hoe ny sabata sy ny alady manao fivadikanana 2 andro sika eto fandarana ravaka izao ka ho lazaina amintsika ihany ny fandarana amboariny fotoananao a zava-dehibe zany a tena tsika de efa manao an'io foana isa-taona mialohan'ny atrehantsika ny fidiran'ny mpianatra sy ny sisa sy ny sisa de andray hery ao anaty fivadikanana tsika hitombo hery ara-panahy anatin'ny fivadikanana isika ko de amboariny fotoananao a fa zava-dehibe a io tadio fa isaky ny tsika ko isaky ny fivadikanana ohatran'io a de misy olona vaovao foana ary le olona vaovao io a tafajanona tanteraka eto foana matetika ny ankabetsahanareo zay tanaty fivadikanana ny nampidina ato anaty groupe de indreo nareo mbola eo a lasa ao anatin'ny fiarahana eto foana ko de amboariny fotoana de tongava amboaritsika moa fotoana hoe tsy haitsika na iangona amina toerana ray tsika na de votaitsika en ligne fotsy satria hitatsika moa zao fa ho anareo avy lavitra de fa ho sarotsarotra ny fifamezivezena amin'ny alalan'ny fangatahana passe sanitaire zay mety tsy ananatsika ary betsaka amintsika eto ny tsy mahana satria tsika eto a dia mampahery atsika foana hoe aza manao vaksiny a isika tsirairay avy de tahiny tompo ary tsika rehetra ndalohantsika hanao hira miloana ditsika amin'ny ten'Andriamanitra androany a ranabavy Samina kotre nitondra vavaka fanomboana ranabavy Suzel kosa no hitondrantsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany ary ranabavitsika Rolia any Allemagne no hitondrantsika anatin'ny vavaka ho an'ny firenena ko de tahiny tompo ary ao anatin'ny tetenao maka baiboly maka toerana tsara fa iany toro-teny mahafinaritsika dia ndao ary a ataontsika tira mahafinaritra be teny ana Jesosy a tsy haiko ny anao fa ny anao manokana ny fanompokan'Andriamanitra tsy hatramin'ny rapitso tsy hatramin'ny fivadikanana tsy hatramin'ny 2000 firy fa tena hatramin'ny farany mihitsy a de menofinaritra Preta Marie Kadaka Malala Miray Zina Teoda Tojo Mikael Kotre Fleur Suzel reo rehetrarehetra moa efa narabeko teo misy tahiny tompo zanaka na bafena rakoto izy hoan'izay tsy malala tsiry amboara miel io koa felana rakoto arabaina daholo tsika tsirairay fleur tahiny tompo a isika rehetrarehetra zay mety mbola tsy voarava teo a iama efa narabaiko de tonga soa andao ary a iano hira de misaotra atsika ho lasan'izay tokoa ny ratsy rehetra hitody raonso ndao ary a meno finaritra ary hatramin'ny farany halleloia Palala ni fuku ya
Alleloia dia marina mihitsy fa dia misaotra ny aina antsika name antsika nan'izany io zany satria iny iriny dia anisan'ny tena nampahery anay nampahery anahy tato ambavako zany rehefa misy événement mitranga eo amin'ny fiainako dia mahavariana za tena olona zay olona tia mihaino hira dia misy hira foana manamarika hoe tam'le ohatr' zao dia iny zavamafy zay nilalovana iny dia iny foana ohatry ny tao ambava ny enona nataiza dia nampahery ny fiainantsika mitohy alleloia dia ny fiainantsika koa ataontsika ny fiarahantsika amin'ny tompontsika dia ataontsika hatramin'ny farany miaraka eo foantsika eny ary iano ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika mama Valentina mbola tsy narabaiko ao ihany koa Président Marie efa narabaiko dia zay koa mbola tsy narabaiko teo Suzelle Kadanka efa narabaiko teo daholo dia tahiny tompo ary raha zanatso Tonia tahiny tompo tonga soa andao ary tsika iano toriteny avy hatrany amin'izay ary tsika ampandrotsika ny anabavitsika Suzelle avy any Suisse izy nitondratsika anatiny tena Andriamanitra ka dia minofinaritra ao anaty toriteny ity aoriana toriteny dia verina eto melaperatra ny toriteny dia tao ary rehefa avy eo ary mirentsika mahereza daholo. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra ten'Andriamanitra izay ifampaherezantsika indray ry havana dia hitantsika ao amin'ny Romanina toko 5 dia andininy 5:20 Romanina 8:18 amin'ny anaran'i Jesosy fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Amen. Ny soramandry ry havana dia hoe ny famonjeny Kristiny mino azy izay miatomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterana ho mandrakizay. Amen. Araka nyity soramandry ity ry havana dia matoantsika mino an'Andriamanitra, matoantsika miezaka ny
manara-dian'Andriamanitra ry hava-malala dia misy zavatra antenaintsika ao, misy zavatra endrasantsika ao ambadika izany finoanan'Andriamanitra izany sy fanarahana dian'Andriamanitra izany. Anisan'izany zavatra izany dia ny mba hitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Angamantsika rehetrarehetra reto dia samy miandrandra an'izany hoe fitahiana avy amin'Andriamanitra izany daholo. Izany ry havana, izany dia anisany mahatonga antsika rehetrarehetra eto sy mbola eto mihaino sy miaritra amin'izao ora efa alina be izao mihaino sy mitady an'Andriamanitra ry havana. Dia ny fitahiana, dia ny mba handrotsahan'ny fitahiana amin'ny fiainantsika, ny mba hanomezany antsika izay rindrim-vontsika ry havana. Ary izany zavatra izany dia tsara, mahafinaritra. Fa ny fitahian'Andriamanitra koa nefa ny ry hava-malala dia tsy eto amin'ity fiainana ity ihany no antenaintsika azy, fa indrindra ny tena zava-dehibe izay tena mahatonga antsika mifikitra aminy dia ny ara-panahintsika. Dia ny mba hamonjen'Andriamanitra n'ity fanahintsika ity ry havana, mba handovatsika ny fiainana mandrakizay. Eto ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe raha mino Jesosy isika, raha manara-dia azy isika dia tsy ity fiainana ity ihany no antenaintsika, fa indrindra fa ny fiainana mandrakizay. Satria vomafitsika ry havana raha hoe anantena an'ity fiainana ity tsika nefa ho very ny fanahintsika. Zava-poany ity nofintsika ity ry havana, fa nefa kosa Andriamanitra dia raha mino azy isika, raha mitady azy isika dia sady hitahy an'ity nofintsika ity izy, sady hitahy ny fiainantsika eto amin'izao fiainana, eto amin'izao tontolo izao izy no hanome antsika fiainana mandrakizay ry hava-malala. Ao amin'ny 9:40 izay efa nivakiantsika teo ry havana, fa mbola ho averiko amin'ny anaran'i Jesosy, fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina ny voninahitra izay aseho amintsika. Amen. Tena mampahery tokoa ry havana izany ten'Andriamanitra izany. Mampahery tsy hoe ry havana ny ten'Andriamanitra eto milaza hoe manamaivana ny fahoriana izay hiaretantsika amin'izao tontolo izao, fa nefa kosa te laza ny ten'Andriamanitra eto hoe raha oharina amin'ny voninahitran'Andriamanitra, raha oharina amin'ny lanitra ry havana, izao fahoriana mianjady izao mianjady amintsika tsirairay avy izao dia zava-pony izany. Zava-pony izany satria ngeza lavitra ny zavatra miandry antsika ao an-danitra ao ry havana. Ngeza lava mba takatry ny sainao ve ry hava-malala izany hoe voninahitran'Andriamanitra izany? Mba efa mba noeritreretinao sy nalainao sary an-tsaina ve ry hava-malala izany hoe alehibe izany voninahitra ao an-danitra izany? Nefa izany ry havana miandry antsika, izany no manompo antsika, izany no man'ny Jehovan-Andriamanitra ho an'ny zanany raha mivoaka mpandresy isika amin'izao fahoriana sy amin'izao zavatra hiaretantsika izao ry hava-malala. Izany ry havana ny tian'Andriamanitra ho ampaherezana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Mba saintsaino kely ange ry havana izany hoe ao an-danitra ao izany, saintsaino kely ry havana izany hoe voninahitran'Andriamanitra izany, nefa izany ry hava-malala no atafiny antsika izany raha mivoaka mpandresy isika. Marina tokoa ry havana fa tena miaritra zavatra mafy isika amin'izao tontolo izao, ary efa maro tokoa isika amin'izao fotoana izao raha tsy teny fotsiny ny fiaretana ny tsy tokony handraisana ny marika ny biby ry havana, izay efa ezahana apetaka sy efa tena terena ho apetaka amin'izao fotoana izao. Betsaka amintsika ry havana ny ho very asa, betsaka amintsika ry havana ny tsy handeha izany restaurant izany tsony, betsaka amintsika ry havana ny tsy afaka handeha vakansy tsony, betsaka amintsika ry havana ny mety efa tsy hahita ny fianakaviantsika izay any Madagasikara na any lavitra antsony noho ny tsy fananantsika sy tsy fanaovantsika an'izany marika izany ry havana, tsy fanaovantsika an'izany vaksiny izany ry havana.
mafy tokoa izany, fiaretana daholo izany, fahoriana daholo izany. Nefa ry hava-malala, manoloana ny voninahitr'Andriamanitra, manoloana ny lanitra izay ho atafin'Andriamanitra amintsika, izay omeny antsika raha mandresy antsika ry havana dia zava-poana izany. Aoka antsika ry hava-malala tsy banjina an'izany fahoriana izany, tsy izany no atanjontsika ry havana, fa banjino ny lanitra, banjino ny mandrakizay ianao. Efa kely sisa ry havana, efa tombotra ny andro, aoka sika samy hijoro, aoka sika samy hijoro hatramin'ny farany ry hava-malala. Izany no taken'Andriamanitra, izany no entiko ampaherezana atsika tsirairay avy. Mahereza isika ninona zava-mitranga aminao amin'izao fotoana izao, na ny fahaverezana asa, na ny aretina, na ny fahantrahana dia fiaretana avokoa izany, satria efa voasoratra izany. Ary tsy maintsy ho lalovantsika zanak'Andriamanitra izany, fahoriana izany. Eo amin'ny 7:7 ry havana dia milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy tokoa, ka miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina aminy koa. Amen. Mamy ry havana izany tenin'Andriamanitra izany, miara-miaratra aminy isika mba hiara-manambonina aminy koa. Izany hoe misy zavatra hiaretana amin'ny fanarahana dian'Andriamanitra ry havana, ary izany dia efa mitranga amin'izao fotoana izao. Efa mitranga izany fiaretana izany, satria Kristy koa dia niaritra tahaka izany. Nefa kosa ry havana dia hiara-manambonina aminy isika mandrakizay, handray an'izany voninahitr'Andriamanitra izany sika ry havana, handray an'izany satroboninahitran'Andriamanitra izany sika ry havana. Koa dia manentana anao mba aharitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra, aharitra amin'ny fijoroana ry havana, dia mahereza ianao, mahereza itsika, mahereza ry hava-malala. Efa kely sisa, efa ho avy Jesosy, dia ho avy, efa kely sisa dia handray an'ilay satroboninahitran'Andriamanitra isika ry havana, handray an'ilay lanitra isika, handray an'ilay lay fanjakan'Andriamanitra isika ry havana. Dia mino ary hava-malala fa nampahery ianao indray izany tenin'Andriamanitra izany, na dia fohifohy azy dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fiadanana dia ho antsika tsirairay avy izay nieno izany tenin'Andriamanitra izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra betsaka ranabavy, mamy izany toriteny izany, fohy fa mamy dia misotra betsaka ranabavy Suzelle, ho tain'Andriamanitra manokana ny ianao tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay nentinao izany. Tahin'ny tompo dia mahereza hatrany dia misondrota amin'ny ambony indrindra, dia ho ampiasain'Andriamanitra foana ny ianao dia Andriamanitra mahaly fitenao tamin'izay rehetra vitanao, satria tsy mora ny mamoaka toriteny fa ianao kosa tena vita ihany koa ny anjaranao. Ka dia tahin'ny tompo dia misaotra antsika rehetra koa mankasitraka anazy satria ny fankasitrahana izay ataonao dia mampiezaka azy, mampafana anatin'ny fony ihany, dia mbola niezaka anao tsaratsara kokoa, dia mbola vonona andrahoana izy ny hantanteraka ny aorianao. Ka dia mahereza misaotra ranabavy Suzelle fa tena teny mamy mampahery ilayntsika amin'izao fotoana izao izany teny izay nozarainao izay. Romanina 5:20 izay mbola tsy voaravako Elas Héritage, Jonathan, Marijo, Aimé Manambotso, ao ihany koa Itonia, ireo rehetra mbola tsy voaravako teo dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Romanina 5:20 no vakitsika androany izay retinena vavisika Suzelle teo, izay mivaky toy izao manao hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Eto izany dia miteny i Paoly ry havana malala hoe misy zavatra tsy azo ampitaina, zavatra ohatrany hoe raha iteny izao tsika
hoe raha mijery ny fiarakodia taloha be tsika le mbola le tena le ohatry ny pneuna bisikileta reny de tsy azo ampitaina am'le am'izao fiara Lotus Ferrari ohatry zany na hoe ny teknôlôjia taloha de tsy azo ampitaina mihitsy am'izao raha mieritreritsika hoe telefônina kely ty avitantsika zavatra rehetrarehetra nefa taloha fantatra ny ordinateur ohatry ny angezana camion ny angezana ordinateur taloha ny disque dur ny ordinateur ohatry ny camion ny angezana ohatry ny semi remorque atsasaka semi remorque disque dur na ordinateur tamin'ny volisy zao efa eto amin'ny telefôny eto tsika zary zany tsy azona ampitaina mihitsy zany hoe tsisy dikany le tany aloha raha miohatra amin'ny am'izao hoy ten'Andriamanitra zany hoe le zavatra hoe samy misy ireo ny fahoriana am'izao ankehitriny zao tena misy io ary tena iainana io ary tena maharary ary tena mahakivy ary betsaka ny olona lavo ny fahoriana ketraka eo alohan'ny fahoriana de tena misy io ary hita maso sy iainana fa Paoly eto de manome toky atsika fa io zavatra zay iainantsika io de tsy tokony hoarina akory amin'ny zavatra zay miandry atsika zany ao ambadika io zany ao ambadika io zavatra io zany zavatra iainana io ohatry ny teteny zany Paoly manao hoe aza kivonareo amin'io fa ny zavatra iainanareo io ao ambadika io misy zavatra tena tsisy fidirany amin'io mihitsy tsara fantatsika fa ny zavatra eto amin'ity tany ity tsisy idirany amin'ny ao an-danitra mihitsy samy hafa antsika tsisy lalany ratsy tsisy fotaka tsisy lalana kisilasila lalana volamena antsika tena tsisy ranomaso tsisy alahelo tsisy tahotra tsisy tebotebo tsisy fanahiny etotsika misy an'izany fa ataoko fa ny fahoriana am'izao andro ankehitriny zao de tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra zay haseho amintsika zany hoe rehefa tena matoky an'Andriamanitra tsika de io zavatra rehetra iainantsika eto io andao ataotsika zay atonga atsika anehoana atsika ny ao an-danitra ao de am'izany fotoana zany hitsapana hoe tsinitsininy reny misy ny avant de misy ny après zany eto ravana malala ary ny zavatra iainanao ao anatin'izao fotoana iainanao zao misy fahoriana be de be ny fahoriana be de be ny fahasarotana be de be ny zavatra isan-karazany zay mety mahaketraka atsika mety mavaka an'izay atsika mety mahavalalana atsika mety mandreraka atsika mety mahampitomany atsika fa io tsy azo ampitaina amin'ny zavatra ao ambony ao miandry atsika Jesosy de fantatritsika fa anisan'ny olona nandalo teto an-tany tsy nanana fiainana nafinaritra ndray teto amin'ity tany ity izy nanam-piadanana Maria koa zay nanam-piadanana izy de feno fifaliana foana izy de tsy oron-javatsoa izy fa ny fiainan'i Jesosy teto amin'ity tany ity tsy nafinaritra vao nanomboka teo amin'ny fidianana an' Jesosy hoe ametrahana azy fotsiny de fa tsy maintsy safidy Andriamanitra nitady de nahitany Maria vao tany ankiby fotsiny Jesosy de efa sy akitsoahany Josefa ohatrany hoe zaza tsy nirina ohatrohatr'izay enatra tamin'ny voalohany enatra ho an'ny Josefa hoe ahoana ity azo antoka angirana fa tao ambadika izany zavatra zany hoe eritreretinao hoe mandeha miasa ianao vadinao mbola tsy nikitianao fa miverina vany ianao bevoka ny vadinao de hoe mieritreritra tsy nisy ady tamin'izany tsy nisy olana ve tao amin'ny tokantrano nisy fa tsy voasoratra tao amin'ny baiboly zany tsy araky vakitsika io zay de nanaiky Josefa ary dia tonga tao an-trano Josefa de ahoana Maria de bevoka de le tsy mahay fofokenana tsy tia fofokena no maninona bevoka
zany halleloia be voky tsy zany olana tao olana tao fa andriamanitra nandamina ny olana raisotsany raisotsina fotsiny zany nga Joseph Anjely tsy maintsy tena ady mafy ny tao fa nylamina avy eo voapetraka atao Jesosy de fa tsy hitanao fa tsy maintsy nisy tsy de nisy amina fa tsy maintsy nisy olana kely tao fa tonga hiteraka an Jesosy raisinao hoe atsika rehefa miteraka rehefa mananjanaka de miteraka de omanina zay foana hitako mampila rehefa be voky de tsy tia vovokena de tsy de mihinan-kena mihitsy rehefa be voky izy efa hihinan-kena foana am'izay zao alleloia de zao voainga mantsy risy ny tsodrano hoe tonga avasoa ny ana satria teraka le olana arabe de ajaranareo zao izy za hoe efa amle nirina mihitsy ny rovavy roalahy alleloia efa te hihinan-kena foana am'izay fa tsisy hoe tsy matatovokena ntsony na za mampionina de zao zany tsika rehefa hiteraka de mino fa efa vitanao melo lay valizy kely misy ny zavatra momba an'le zaza alleloia za tamin'ny voateraka voalohany zanaka voalohany efa hoe manomboka fa metsiketsika mampionina de matory zara matory mikika kely zany ohatrany tsy teo nitsanga to de naka le mbola manofinofy iny tsanga to de naka le valizy tonga de ndo izy zany ndeha hôpitaly efa vonona iny fa ny Jesosy angery avany de tsika ary ngery avana ny hôpitaly andehanantsika efa voaroa meloa fa ny fofotrondra fa ny any Jesosy efa tena mirezarezy Maria tsisy nentina ndray fiainana mahafinaritra ve zany tsisy nentina ndray ny trano fandrimba iny de aiza Jesosy voateraka zavatra iny voalohany fofona tranonomby de andany anao makany amin'ny tranonomby de fantatra hoe zany de fofony tsara de atao hoe zany ny fofona ain'ny Jesosy aty aminay aty ambanivohitra aty rehefa aty mantsy be champ be toerana fambolena rehefa mandalo aty aminay rehefa ohatra andro ohatr' zao ianao de alefa asy ny klima de idio varavarankely fa tena misy fofona hafahafa renao ve mihitsy rehefa mandeha ianao satria fotoana fanaovan'olona zezika zao de raha tiako tenenina de zao tonga atao de tranonomby de hitanao le bebe de roa amby folo taona de efa manomboka nanle fa taizany naizany le ty Jesosy nefa amin'io zanak'Andriamanitra taizany naizany le ty an'izany nisy fahoriana foana tao sasatry ny lavon'ny olona aiain'ny olona ampangain'ny olona fa taizany azahoany le ty zany fahalalana lehibe zany ambanin'ny olona tsy masina tany taizany tsy le ty ve le zanaky ny mpandrafitra fantatritsika tsy ty amintsika fa ny rahavaviny sy ny ranabaviny sy ny reniny sy ny ralany Jesosy tsy masina tany fiainany Jesosy teto amin'ity tany ty de rehefa bangona de fahoriana tanao Jesosy maika ange Jesosy hiala teto maika ange zao Jesosy zao ry havana ody tiananteneniko anao maika ny andeha ody Jesosy teto izy laviny olona itretinao hoe mandeha izy de amisy olona avokisany de vo mba hoe mba mitory teny kely hafa izy de ilozany olona ny fidy olona Jesosy olona akaiky anazy roa amby folo lahy nofidiny nisy anankiray napetra no mpitambola ny mpianatra fa iny mihitsy no mivarotra azy mora avy aminao zany avadiky ny olona zay nofidinao sy nanaovanao asa soa zany sarotro zany fahoriana zany fa tsy fifaliana raha hijery anao hoe takiny ahoana ny fahorian'ny Jesosy teto tany de efa pio daholo ny fotoana natrano aza tsy nananany ary na de ny andrin'ny lohany aza tsy nisy ho ny tenin'Andriamanitra
fa averiko nanam-piadanana izy de nanam-pifaliana ary mira fiderana foana ary ravoravo sy mitsika izy andeha eo amin'Andriamanitra any mahatonga Jesosy isaky ny avy manasitran'olona sy ny vita ny journéany de ny fin de journée an Jesosy zany makaiza miakatra eny an-tendrombohitra de mandeha mivavaka de mira fiderana de miona amin'Andriamanitra fa raha eto amin'ity tany ty tsisy ilany tsy nasambatra azy olona akaiky azy namadika azy mba misy manoroka ihany fa orika mpamadika orika bizoana mpamadika zany finaharitra raby eo ozy izy Jodasy nefa de fa hainao ihany ny paozin'olona mpamadika manao le masopafa rehefa Jesosy mba manao finaharitra raby eo mafy ngeravany zany zavatra ny ainany hoe tany am'izany tao amin'ny sany Getsemane isika tsy jery zany Jesosy le niteny nanao hoe raha eo raha azo atao de sory amiko ty hoy izy raiko raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroko de ka nositrako ny atao fa raha ny tena marina efa tiano asorina io fahoriana tsy haiko ianao raha mbola manana hoe inona avy nitadidinao fahoriana zavatra nampireo ny ainan'i Jesosy lavon'ny olona mba nadefa zany hoe ny safidianana de lehilahy anankiray mba natao teo amin'ny safidy anazy Barabasy mpamonin'olona mpanongam-panjakana izy any tianareo am'ireo de izy any tian'ny olona Barabasy fahoriana nke zany riavana ianao zany mijolà zany tsara lavitra no ianao tsy haiko izy aminareo mbola mahita hoe inona avy nitsaronareo fahoriana ny ainan'i Jesosy nanomboka teo Getsemane tsy nitsahatra tsony mandrapahafatiny nanomboka teo Getsemane tena tao anatina tahotra tao anatina tebotebo tena hoe ory loatra ny fanahany de nanomboka teo de samy mitantara zay mba tsarony akoatra ny zavatra nahazo azy tany ambadika tany lazaina fa lazao aminay fa avy amin'ny devoly zany lehilahy zany rehefa manasitrana zao de lazainy olona fa avy amin'ny devoly manao fakagana izy de lazainy olona fa avy amin'ny devoly de esoeson'ny olona nororainy io zao Geneviève mahita izy akoa mahita nongotana n'inony volomava nomena inony totondry samy mitantara zay manatsy ahy na tsy tamin'ny tao Getsemane ary fa ny zavatra nataon'ny olona taminy nomeny sakafo ny olona araka ny tekitao de niara manadino fanambaniana de anininy olona zay ataon'ny fariseo rainy démonie zany rehetra zany fahoriana nena de rehefa teo amin'ny kianja izy de teny tamin'ny nialiny iny le nitsamboana azy de anaovan'olona hitanao anaovan'olona mampimekely Jesosy ny olona mpanjaka ny Jiosy sady meny olona totondry ihany satroana tsilo fahoriana zany sady tsy fahoriana araka ny tenin'ny Erika eo samy mitantara inona avy nitsaronareo naboridana izy ozy tsiry amboarany ela afa-boninahitra naboridana natao ny tanjaka fahoriana zany sady tsy fahoriana zany raha mbola misy mahita sady mba mandray anjara ihany tsika mba miezaka mitadidiny zavatra ny lalovan'i Jesosy namparaina nokapohana ozy izy fleur karavasina intsivy amin'ny telopolo no le fonina alleloia nofatsiana nampisotroana vinaigre vinaigre sy miora iny mantsy rehefa tambatra de lasosy ny anestesie hoe tonga raha tsy are marary de meka omenany iny le vinaigre sy miora io zava-mahadomelona zany io ny tena marina nopaina de nitenena ratsy de nororana zany lalovan'i Jesosy daholo zany sotra anareo mandray anjara mahafinaritra ke hitanareo mandray anjara alleloia BOA banky-ny Bank of Africa zany io ompa
BOA de BNI de BMOI ve ara-pavoly nopaina izy atao tsinitsiny na ampitondra asana azo izy abintsoa makirina hazo mavesatra be azo fijaliana zany tiavana izy daholo nitondra an'izany jesosy tsy nisy nitondra an'izany tsika rehetrarehetra tsy nisy teto amin'ity tany ity olona nanana zany zavatra zany nandalo an'izany zavatra nolalovan'i jesosy zany tsy nisy nevetretinao i Jakoba nanan-karena anisan'ny nanan-karena indrindra tao amin'ny baiboly zany Jakoba zany fa rehefa nanontaniany farao izy hoe firy taona moa anao zao noesoina misaotra ny anabavy lovely firy taona moa anao zao ry Jakoba de hoe Jakoba 30 taona mbola nitarenaina ary Jakoba vitsy de vitsy ny androko ary ny akabetsahany tamin'ireo de fahoriana hoy Jakoba nefa 30 taona ny ainan'i Jakoba mbola miteny any Jakoba fa vitsy de vitsy ny androny ary mbola miteny koa Jakoba fa tena be dia be ny andro ratsy tamin'ireo tsy nanam-piadana tsy nanam-pifaliana teo amin'ny hazo fijaliana teo anoloany teo ampovoan'ny jolay roa ohatrany hoe jolay be Jesosy tena marina zany ranabavy Geneviève fahoriana daholo zany ena hoe de aro fantsihana amin'ny jolay de natao teo ampovoa mihitsy de ohatrany hoe anao tokoa zany ny sefo be any nefa Jakoba ny teny 30 taona nenako tsy natratra ny andro ny razambe akao izy ny razako fa sady vitsy de vitsy ny fotoana ny faliko tao anatin'izany de mainka fa Jesosy ny aina telo amby 30 taona sy tapany teto ty ravana Jesosy ravana mbola ny aina fahoriana lavitra noho izany ny aina fahoriana lavitra noho izany akanjo teny aminy ary ravana mbola nilokan'ny olona nalainy olona de nilokainy tondra lakroa be ngeza be tsy tondra misaotra anareo zany angerafany ary ino moa ty zavatra sika teneko tsy Jesosy ihany fa mahavary fa ny mpanaradian'i Jesosy indrindra fa tamin'ireo mpianatra ireo de ny mpianatra koa mbola nitondra azo fijaliana ireo patriarka rehetrarehetra any amin'ny testamenta taloha tsy nisy nandalo fotoatsaratra ohatran'ny mpianatra ihany koa ny mpianatra nge ry havany ritra ny randry niaritra fijaliana alleloia jolay teo anila mbola naneso azy fahoriana daholo zany ry Paoly koa nge ry havana nitondra fahoriana Paoly misy nefa io miteny io ataoko fa mifahoriana am'izao ankehitriny zao zany hoe i Paoly vaky sambo nisy namono vonon'ny jolay natao inona nikadraina nokapohana rehetrarehetra ry Petera ry Jona ry iza rehetrarehetra Jakoba maty tamin'ny fanomponan'Andriamanitra fa zao na de teo azy zany rehetrarehetra zany ry havana malala de mbola niteny foana Paoly fa reny tsisy dikany raha mihoatra amin'ny zavatra izay aseho atsika ohatrana zavatra raha mana tiapahiranao zavatra iainanao eto tany io tsy ny fitopolo na 20 taona iainantsika eto tsisy dikany tena tsisy dikany mihoatra amin'ny mandrak'izay za mbola miteny anao foana androany fa ianao tsy tokony ho kivy raha mandalo antsarotra eto amin'ity tany ity tsy tokony ho kivy ianao satria ry havana malala ao amin'ity fiainana lalovantsika ity mila maharitra ianao fa ao ambadik'io zavatra zay ataotsika fa ho ratsy io voalohany indrindra aloha misy zavatra hitantaran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika misy zavatra tsy maintsy ho hatsarain'Andriamanitra io aza kivy ianao ny fiainantsika metsara amin'Andriamanitra nefa ao anatin'ny fiainantsika eto tany hoe tsy maintsy misy ny fahoriana tsy maintsy misy ny olana tsy hoe metsara ny fiainantsika nahandritsika de nitahin'Andriamanitra de nitahin'Andriamanitra foana de hoy izy mipapako zay taloha rehefa mandalo ady zao leso izy izy efa pahirana zany izy ny hazo leso izy raha maniry foana de na Andriamanitra ary voakitikitiky ny hazo iny nytiantena zany hoe ianao tsy hoe mivavaka de tonga de hoe milamina be foana ny fiainana
ary tadidio fa tena jesosy tena nyteny an'izany any amin'ny paoly tena nyteny amin'ny koritiana voalohany tonga de 10 andiny fa 10 raha am'izao fiainana zao ny antenantsika ny kristy de mahantra indrindra isika misy olona mantsy de ty fiainany ty any ny tenany kristy de raha vohatra izy ny afatarana fa momba azy Andriamanitra de miliardaire izy, ny afatarana fa momba azy Andriamanitra de manam-bola be foana izy, ny afatarana fa momba azy Andriamanitra de mahazo katikatira tsara be foana izy, ny afatarana fa momba azy Andriamanitra de mahavita trano foana izy. Fa raha vao tsy tonga am'izay de mieritreritra izy fa tsisy Andriamanitra amin'ny tany fiainany. Nefa ny Paoly de teny raha ny am'izao fiainana zao ny antenantsika ny Kristy de mahantra indrindra isika. Ray havana malala misy fotoana ianao mandalo olana fa zany nefa tsy afaka anala ny fiadanana anatintsika sy ny fifalianantsika. Tadiova Jesosy ny teny fiadanako ny fiadanany no nomeny antsika. Jesosy na de zany aza ny zavatra ny ainany tsy mbola nahita mihitsy atsika tena loatra de nitomany Jesosy fa nalahelo be mihitsy ny izy. De hoe niteny Jesosy za zany tonga de tsy niteny tso fa nalahelo be. Tsy niteny an'izany Jesosy. Tsy niteny tena kivy amin'ity fiainany ty tena leo be atsika matetika leo be Jesosy tsy niteny an'izany leo be zany fa izy nanana fifaliana foana, nanana fiadana foana, nitsika foana na de zany aza zavatra ataony, na de zany aza hatramin'ny mbola kely. Jesosy sisy an'izany hoe taingina bisikleta kely nomena kilalao zany fa izy nanomena Andriamanitra fifaliana fiadanana de tahaka izany kory Paoly. De za koa ty ampahary anao androany fa ianao tahin'ny tompo ianao fa misy fotoana tsika mandalo fahoriana, mandalo ady, mandalo olana, mety misy tonga amin'ny tsy fisiny fa za rehefa fesinao amin'ny tsy fisina zay lalovanao ny herin'Andriamanitra ao anatiny hoe tsisy Andriamanitra tsony, tsy tiana Andriamanitra tsony hozy le anabavy anankiray zay vao samy avranana fiarakodia izy. De avranana fiarakodia izy de izy de mivavaka be de panina le fiara, panina zay navaky pneu izy ohatra zavatra tsy zavatra mpahazo fiara rehetrarehetra de tomany Andriamanitra tsy ampiko tsony mety niala tamiko ny tananao ka ny tanan'Andriamanitra tsy miala aminao pneu vaky de mividy pneu tsika de tahiny tompotsika. Azonao tsy lefesina am'izany fa misy fahoriana eto. Raha ny tena marina nge tokony na ny mpianatra zany ny tena tokony tsisy fahoriana zany satria raha zany ny atao mivavaka fa tsika mivavaka noho mpianatra ka tsika rehefa misy ady, rehefa misy olana de atao anatintsika misy zavatra efa tsy mety atao ninina tsony fa fiadanan'ny Kristy efa atao anatintsika tsy taka ny fanome an'izao tontolo zao izy Jesosy fa fiadanako nomeko anareo. Halleloia, amen. De reny rehetrarehetra reny tsy tokony hankivy anao. Za teteny aminao zahako manana zavatra ohatry zao doke amaky ten'Andriamanitra aminao aloha zahako. Misy tantara anankiray zay ho teneniko anao rehefa avy eo fa za teneniko anao mihitsy fa rehefa misy zavatra olana eto an-tany na misy olona manao tsinitsinina na reny na zavatra ohatry zany de misy fotoana anao malahelo meno olona teny marary satria indrindra moa ianao aty an-tanin'olona fa ny azo zao fotsiny ahako tao moa retako ny eto fa tadidio fa tsika zay maharesy de miara mipetraka am' Jesosy ary hitsara ny jentilisa, hitsara nyreny olona reny. Zany hoe ereto ny eto aloha ataovy lista fotsiny reny olona rehetra nanao tsinitsinao. Jesosy tena raha tsy miovy anao za hitsara anao am'izany fotoana zany hitsara anao miaraka am' Jesosy. Zao nge ry havany taorianan'izany Jesosy naraka teko hoe nandalo fahoriana indrindra fa nga ianao zao mahita manam-boninahitra ohatran'i Jesosy. Tsy misy manam-boninahitra ankoatra an'Andriamanitra, tsy misy manam-boninahitra ohatran'i Jesosy niza naiza na ny ambony lanitra na ny ambanin'ny tany na ny amin'ny rivotra, tsy misy manam-boninahitra ohatran'i Jesosy. Ianao voninahitra Jesosy. Apokalipsy ona nefa raha n'le olona tsy nisy voninahitra teo ny fiaina ohatry natao tsinitsinina ohatry ny hoe Apokalipsy 7:20 andininy 1:20 vakitsika
ary nahita lanitra voasokatra ka apokalypsy toko fa 7 folo andiny faraika amby folo ary nahita soramary de ny amin'ilay nitaingina soavaly fotsy sy ny miaramilana izay naresin'ny bibidia sy ny mpaminany sandoka jesosy firesahana io ary nahita lanitra voasokatra ka indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy de atao hoe mahatoky sy marina jesosy io toky sy marina ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny de zao mipoziny jesosy voninahitra be mihitsiny a zay mahatonga atsika hoe sarotra be amintsika mahavarina misy fiangonana de asiana sarina jesosy manompo sampinareo fa esory io a fa tsy misy mahatafavoaka ny sarina zany jesosy zany ary tsy misy nahita mahafaka mamoaka ny endriky zany jesosy zany fiangonana de asiana sarina jesosy le ohatry ny lavalava volo le finy le acteur le amerikana reny de menamena mangamanga maso kely izy mampino ohatry ny lehilahy tsy mahabata rano raiso iny jesosy tsy ohatry zay esory eo anatin'ny fiangonana ry avany reny sarisary eo fa tsy sary voasikotra sy vita natao tanana angereny ry avany de lasa sampy angereny de azo atao fampotsampo fiangonanareo a esory ao reny sary reny fa tsisy jesosy ohatry n'iny halleloia asory ao an-tranonareo nareo ne manana le sarina jesosy iny a de misy ten'andriamanitra kosa ny atao eo fa ny olana amin'iny lasa inona eo anatin'ny sainareo de lasa mivavaka eo de mieritreritra mahita jesosy ohatry n'iny de ararotiny devoly am'izay de so de anao ohatran'le olona sy le fiangonana anankiray tsisy atao fa tsy mihaona am' jesosy ary zareo a mpampian'andriamanitra tsisy atao fa tsy nihaona tamy jesosy a de nitenenan jesosy a de tonga atao mbaravarany jesosy a de natozay de farany anao ahita lehilahy ohatry n'iny ianao a de idirany devoly fotsiny zay de ararotiny devoly de taraiky ianao fa zao ny endriky jesosy ho an'izay mbola tsy mahafantatra de anjaranao mamina viny andiny faharoa folo ary masony de lelafo masony de lelafo ary tamy lohany nisy diadema maro ary izy manana anarana voasoratra zay tsy misy malala kory efa tsy ny tenany any ary miakanjo akanjo voafafirahy izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'andriamanitra ny atoko miaramila ny an-danitra de nanaraka azy sady nitaingina soavaly fotsy ny akanjo rongono madinika fotsy izy tsy madio ary misy zavatra marantitra mivoaka mivavany mba melezany ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny temby ary izy manitsaka ny famiazana amin'ny divay amin'ny firetan'ny fahatezan'andriamanitra tsy to andiny fainy amby folo ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo alleloia zany hoe le olona ny andriamanitra nyseho tonga nofo tety an-tany izay tsy nanana fiainana mihitsy teto an-tany niatrika fahoriana niatrika olana niatrika fanilikiliana aizy izy am'izao fotoana zao hany an-danitra ary nyrehetrarehetra ao manaiky azy ary izy no tote indrindra ao an-danitra ao anazy ny fanapahana nomen'andriamanitra ray aza ny fanapahana rehetra manaja azy miondrika eo anatrehany izetiny hoe efa any an-danitra ny anjely ny olo masina fa miondrika eo anatrehany izy ny ambony indrindra fa ambony amy voninahitra indrindra eo akaikin'andriamanitra araka nyteko taminao izy ilay voalaza anisan'ny ao anatin'ny tokony ampelatsika raha nytenenina fa ataoko fa mifahoriana am'izao andro akehitriny zao de tsy tokony hoarina amy voninahitra zay aseho atsika jesosy efa naseho azy le voninahitra niaritra an'ireo teto amy telopona telo amby telopolo taona sy tapandreo izy fefa am'izao fotoa zao izy efa naseho azy le izy ary jesosy de manana fanapahana ny amy fiainana sy ny fahafatesana ny ao an-danitra sy ny amy fiainatsika ary jesosy a raha tsarotsika tsara any amin'ny Luka toko fahina amby folany vakitsika zay revo any amin'ny Luka toko fahina amby folany misy lehilahy anankiray atao hoe lazarosy tsy lehilahy lazarosy any amin'ny Jaona toko raiky amby folo tsy lazarosy le raha anadahany Marta sy Maria fa lazarosy hafa e vakitsika mihitsy zay teny zay satria jesosy mantsy a nanao fanoharana ary rehefa nanao fanoharana jesosy a de andoke vakitsika any amin'ny Luka toko fahina amby folo Luka toko fahina amby folo andiny fasivy amby folo zay vakiko aminao ty tantara ty
dia hitanao hoe trosiny ahoana tokony hampahery antsika ao anatin'izao zavatra ao. Ndreka toko fa 9 diny fa 7 ary nisy lahy anankiray manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-pofatritra isan'andro tamin'ny fafinaretana. Ty zany nisy lehilahy anankiray tena miakanjo volomparasy zany akanjo lafo vidy sady akanjo manamboninahitra zany akanjo volomparasy zany tamin'izany fotoana zany. Dia akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika entina ilazana fa tsy olon'olom-poana izy io fa olona manan-katao manana ny ampy manana ny maizy azy. Io lehilahy io tsy niaina tanaty fahoriana zany, tsy mba niaina tanatin'izany tsy fisina zany, tsy mba niaina tanatin'izany olana zany, fa hoy ny tenin'Andriamanitra nanara-po fatratra. Tena hoe manapatra tena hoe tena nitaperiny mihitsy zany ny tableau amin'ny fafinaretana isan'andro. Alleloia. Tamin'ny fafinaretana. Io zany olona tena sady mpanan-karena tsy nisy ny inona na inona sy ny sisa. 9. Misy olona nefany fanohatra amin'izay. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilany vavahadiny. Sady ferena, zany hoe feno fery, mijaly, tsy ampy sakafo, nona sy ny sisa sy ny sisa. Inona moa ny fery? Ny fery dia vokatry ny ratra. Fery dia ratra ihany moa zany. Zany hoe eto amin'ity tany ity misy olona matetika maratra. Ary matetika ianao raha manaonao foana hoe miteny ratsy sy ny sisa zany tsy misy olona mandratra anao zany. Tsy misy olona manao faratena moa nareo hoe dia efa be teny ratsy. Fô miary ianao be mpanao zay masadoro ianao dia le misy miary rehefa misy olona mpivavaka kely miteny asa dia manao ohatrin'io ry nareo mba matahorana Andriamanitra mba mivavaha. Dia ianao le miteny iny nareo koa tery saina alohan'ny olona mba nany dia maninona koa ny anako mahita olona be teny ratsy fa madio fotsy zay mahita nareo manao zipolavy rehefa maloto fo zay hoansa tenin'ny olona. Ny miteny ratsy zao mahazo jadoro noho ny miteny toriteny. Raha mbola ataoko hoe samy mbola mpitoriteny azy dia ny mpitoriteny tsy miteny resaka miteny olona mba ho anam-pahamasinana sy ny sisa zany fa re mpitoriteny miteny amin'olo ireny hoe zao io Andriamanitra ihany io tsy mijery ivelany io ataovy ampy anao fa mahatambony azy fijaliana Jesosy zanak'Andriamanitra ianao olona afaka ianao reny j'adore. Fa raha misy olona miteny anao hoe manana fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'Andriamanitra tsy mahazo iny. Nisy olona nanara-po fatratra fa nisy olona ferena feno fery. Ianao inge feno ratra tsy eto amin'izao tontolo izao ty feno ratra. Ary voalazan'ny ten'Andriamanitra fa olo malahelo, ny malahelo hoe dia tena Jesosy sambatra ny malahelo am-panahy. No ny amin'ny tenin'Andriamanitra nge no ny amin'ny Jesosy nge le malahelo fa tsy no ny amin'ny olontiana koa ny lozan'ny olontiana. Tandindontsika nge io Lazarosy io tandindon'ny olona vavaka anaty fahamarinana nge io Lazarosy io raha avako malalako. Apetraky ny olona eo anilany vavahadiny manan-karena. Apetraka mihitsy mba afaka hita ny fiainany, mba afaka hita ny zava-mitranga ao amin'ilay mpanan-karena. Nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetrany teo vavahadiny. 9. Ary naniry ny hihinana zay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy satria dia ny zavatra ilay mpanan-karena misakafo be mihitsy. Dia ity nefa le olona le Lazarosy ty mba maniry fotsiny izy na dia misy latsaka fotsiny ary amin'ny latabatra dia alainy fa ny olana tsy afaka naka tamin'izany koa izy. Fa ny alika kosa no avy ny lelaka ny feriny. Ny lafiny alika ny feriny masosotra ihany mieritreritra ny zavatra izay. Entiny tenenana hoe tena hoe ny ratranao io dia mbola tena sokafany devony dia davony devony tsy anolatra mihitsy.
fa zao ravana malala zay no le fiainana teto nefa za koa teteny aminao tsy avelan'Andriamanitra mangatakatany zany ianao fa io de ny heviny ara-panahy amin'io de ny zavatra mahazo antsika amin'ny fanarahantsika ny Kristy fanarahantsika ny Jesosy fa raha amin'ny ara-nofinao ahian'Andriamanitra ianao fenao ndray de tsy hangataka hitsipona ny latabatry ny olona mpanomposampy sy ny olona vetaveta sy ny olona gentlisy zany ianao voromanidina azy ary avana omen'Andriamanitra ny sahaza azy fa io ry heviny ara-panahy amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra fa izao no tena marina Jesosy tamin'ity fotoana ity nanao ny fanoharana io Jesosy de manana lakile an'ny fiainana sy ny fanalahidin'ny fiainana sy fahafatesana fotoana Jesosy afaka mandehandeha ao an-danitra ao fotoana Jesosy afaka mandehandeha ao amin'ny fiainatsika ao de nahita ny zavatra nitranga izy andiny fa 1:12 vita zany zany fanehoana rehetrarehetra ny zavatra manahirana zany zany mihitsy ny tony rehefa toriteny indrindra rehefa resaka fahamarina tsy mahazo zay masadoro zany ianao fa le tezitry ny azonao amin'ny olokafo so ihany feto aminareo mahazo sadoro sy ny sisa de maniry any azo vibetsaka takan'ile mpanan-karena fa tsy mihazo de 12 ary maty le malahelo de nentiny anjely ohatratra ny Abrahama ary maty koa le mpanan-karena de nalevona zavatra itovina na manapitra tableau amin'ny fahafinaretana ianao na tsy manapitra tableau amin'ny fahafinaretana na manompo an'Andriamanitra ianao na tsy manompo na mandeha amin'ny fahamarina ianao na tsy mandeha de zavatra ray iny itovizatsika tsy maintsy ho faty daholo tsy maintsy ho tonga eo amin'io daholo fa mifantany amperaka de lasa taiza ianao daholo aty mazava ny lalana nalehan'ity le Lazarosy mahantra fa tonga de nakeny tratrany Abrahama izy moa misy any Abrahama ny an-danitra lasa ny an-danitra zany izy ary le ray lasa izy nalevona any ambanin'ny tany tsara fantatritsika fa Andriamanitra ao an-danitra ao ary ny toerana misy ny devoly toerana misy ny fanjakan'Osfera de ao ambanin'ny tany ao matetika misy olona reny satanista reny mijoro vavolombelona fa rehefa iona amin'ny Osfera zareo de mijoro amina toerana de ohatry hoe misy ascenseur mihitsy midina any ambanin'ny tany any ary volazan'ny mpandinika anankiray fa rehefa misy volkano mipoaka ao ambany ao ambanin'ny tany ao misy an'ireny afo be vaina afo be da be mivoaka reny amin'ny volkano de reny lay fary mirehatra afo ao ambany ao reny mivoaka reny ary mino an'izany fa izao ny zavatra tiana tenenina le lehilahy anankiray ny saraka ny lalana ndray tonga de vonana teto le Lazarosy mahantra to de natratry ny Abrahama le reny akaiza nalevona ho ny tenin'Andriamanitra fa izao tsy mijanona teo satria zay indrindra ny antony vavahatsinga raha mijanona eo ampafatesana moa levana ny fiainana andao mba atao zay mety na angalatra ary ny ananantsika fifaliana na amon'olona ary mba hampanankarena andao satria mijanona eo fiainana fa tsy mijanona eo ary tsika tonga ety de manomana le aoriana le eto nefa koa aza matahotra fa eto koa tsika de ho tahin'Andriamanitra ary ho le hira anankiray an'Eliza lasolo lehibe zay hoe rehefa tapitra ny an'izao tontolo zao de manomboka ny ianao ary za mitsodramanao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny ianao hanomboka ny an'ny olona ho tapitra io fa ianao isy lalanao sokafan'Andriamanitra fahanao alleloia mbola manana fiainana mahafinaritra za tena eniko anao fa za ko manana fiainana mahafinaritra ny olona zao mety kivy amin'ny fiainana manjavozavo ohatry ny lasa grigri mihitsy ny ohatry ny lasa manjobona ny fiainana fa ny fiainanako mahafinaritra halleloia satria za manana an' Jesosy ny fiainako manjavona sy manjebozebo ny olona fa ny tompoko ny fiainako de mahafinaritra halleloia fa zao saraka ny lalana ary le malaino netin'ny anjely eo antratry ny Abrahama ary le maty koa ary
Raske izy verikira ary maty lay malahelo de netiny anjely toetra sy ny Abrahama ary maty koa le manan-karena de nalevina ary andiny fahatelo amby roapolo ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita ao amin'ny fiainatsita ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita izy ka ny andrandra tena hitany Abrahama tena lavitra teny sy Lazarosy teo atratrany eo am'izay mifampitazana teto an-tany mifampitazana ianao eny ambony latabatra anaty fiainana be Lazarosy taiza teo amin'ny tany nandinika anao fa eto ndray fa madika ianao ndray ry amin'ny fiainatsita tsy ianao zany fa le mpanan-karena ty le rangam-panan-karena ty mariako aza mataotry ny anan-karena fa manan-karena ratsy fanahy ty fa tsy hoe indray anao de voatady hotahiny tompo de mataotry ny anan-karena za tompo aza menarena hotahiny tompo ane ianao alleloia fa teo eny amin'ny fiainatsita am'izay izy maninona mba anjarany ndreny eny ambany nahitan'izy nahitany Lazarosy eny antratrany Abrahama izy amin'io maninona mijalijaly tsy misy ohatry zany firy taona izy niany teto tany raha be indrindra 80 taona 70 na 80 sivifolo raha tahiny mateza fa mifamadika amin'ny plasy araka ny tenin'ny Suzelle fa mifamadika ary tandremo fa eo le tena lava eto kapaherezana hoe no aza kivy zany ianao mizatra lovana eto amin'ity tany ity mandalo io ry havana malala fa mijoroa ianao ho tian'Andriamanitra alleloia mijoroa ianao ho tian'Andriamanitra araka leto hoe hatramin'ny farany na ovina ho vato eto amin'ity tany ity ny ady Jesosy hatramin'ny farany za tsy miala aminao fikiriko ianao mahantra na manana ory alafaly za tsy miala aminao fa ny antsinjovoko le ao arina ka teto le lehilahy ty tsy nitsinjo ny tao arina fa i Lazarosy tsy nitsinjo ny ao arina de le ao arina zay aritra mandrak'izay de zao ny teniny andiny fahatelo amby roapolo amin'ny lilika toko fahina amby folo ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita izy ka ny andrandra tena hitany Abrahama tena lavitra teny sy Lazarosy toetratrany andiny faefatra amby roapolo ary izy nianjoka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindrafo amiko ireo Lazarosy mba hanompoka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fa diranovana ato anatin'ity lehilahy fitya teto nisy fahazarana tsy nety niala tao aminy everina mbola mahantra ihany Lazarosy de everina fa mbola irakira-botry ihany Lazarosy nge tetỳ tany ira-botry Lazarosy angalano rano Lazarosy anano ty vafantrano Lazarosy avena ty ndanareo ty Lazarosy teto zany fa rehefa any tsy zany tsory fizy mbola nanana fahazana everina fa mbola mpanampy mbola kadama ihany kadama filazanareo an'le nareo miasa everina fa mbola kadama ihany Lazarosy ka tsisy kadama tsony ihany kadama le tenareo moa matetika tena zany ko hoe kadama le olona miasa reny de zao le Abrahama reny mba ireo Lazarosy fa izy nge tsy kadama tsony izy nge tsy le boty tsony sady zany kosa efa natratrany Abrahama efa patron ndray izy alleloia zanak'Andriamanitra olona mihaja be olona efa tafita alleloia tsirakiraka tsony nisy an'iza mihitsy tany Madagasikara tamin'ireny PMU nalazy reny misy an'le tao isotro tao tena nisy ty le tokantrano kely nanana mpanampy avy any ambanivohitra de fo amby roa maraina manodina mofogasy patina mofogasy reny patina mofo baolina de vita ndray iny de tonga de mandro an'iny de tonga de mandeha mivarotra an'iny de tena reraka le zandry kely avy any ambanivohitra de zary raha omena karama de karama amin'io efa le atambatambatra de alefa kely any amin'ny ray aman-dreny de menimenoma tsy de miasa tsara io nanao PMU zazalahy io fa tena tonga de nahazo cagnotte tam'izany tonga de nahazo tirelira ry havana malala fa tena nandizany mihitsy re olo ary tena nanontany mihitsy raha hoe hiasa aminy satria izy mividina mo ohatra hoe vidy camion sa tsy tadidiko hoe sao de hiasa amiko nareo i fiainana inge ry havana malala ka tena fa ty tsy PMU ty resaka aminao ty fa ity efa resaka fiainana mandrak'izay
irao Lazarosy ka i Abrahama tsy maniraka azy zany tsony ka ary tsy anao mihitsy ny aniraniraka azy tsony eka dama mihitsy le izy amena ka dama ho an'ny an-danitra anabavy mamia sondolaka i halleloia fa tsy zay irakiraka mitondra vavaka raha io etretinao fijanenjany olo zany a fa ny zavatra mbangatahany ny tany ratsan-tanan'ny i Abrahama mitsoboka anaty rano de iny rano ray goty iny mba hampangatsiatsika fa mamay loatra ny amin'ny afo be tany am'le lafo hoy Abrahama anaka tsarovy fa ianao efa lazo ny zava-tsy anao tamin'ny andro nenanao ary Lazarosy kosa zavatra-dratsy fa ankehitriny izy no ampifaliana ty ary anao kosa fadiran'ovana ary mihoatra n'izany rehetra zany misy tevana makadiry ajabo no enenany atsika ka tsy ho afa mita makeny aminy ianao izay te hialy ety ary tsy afaka mita makeny aminay izay endry de izy hitanao ozy Abrahama tsy possible tsony ianao efa vitany ianao ianao ngefa niatana be kosa niatana ianao andritra ny 50 taona fizitany ozy fa so kosa anjarany zany hoe anao ny ale anazy ny retour valy fingika fingaka ho ny fomba fitenitsika izay tsy tokony hampakivy atsika ary mihoatra n'izany rehetra zany misy tevana makadiry be ny olona any amin'ny fiainatsita sy ny an-dala de mifankahita ihany sika zany zao reny olona rehetrarehetra tsy lasa reny nefa tsy voavonjy ka itsika raha mezaka ka voavonjy de mifankahita nge manao anareo ahoana niany tena mitsaly be mihitsy nge zay mpanao zay hoe misy tevana makadiry tsy afaka misaoty make fa tevana makadiry voasaraka tsy tamboa tamboa de tsy mifankahita fa ataon'Andriamanitra mifankahita mihitsy zay teneko anao hoe ianao reny olona mampahory anao manao tsinitsinao reny tena fotsiny kalma fotsiny ka kalma fotsiny fa hifankahitsika ka fa ianao amin'ny miteny mifankahitsika io de ataovy zay ijoroanao atonganao takan'ny i Lazarosy ho any amin'ny tratran'ny Abrahama fa hifankahitsika eo vao tena tonga am'le teny hoe ndao fa hifankahitsika fa tena hifankahita tokoa tsika reo olona rehetrarehetra antikristy rehetrarehetra reo rehetra manao tsinitsinina reo olona andraratsika tsy vavaka rahatr zay reo olona miezaka mampahory atsika reo olona resaka reo olona hiezaka ampahory atsika am'izao zava-miseho am'izao fiainana zao hieretatsika kely fa ho avy ny fotoana tsy ho ela anazy ny alefa atsika any retour zay tadidio zay ary tsika tsy tokony ho kivy tsy tokony ho kivy fa isy valiny io zavatra iainanao io ny ainga ratsy fa ny tenin'Andriamanitra nge ravy naka ny teny ozy le Hébreu teo Romanina zafady le teny vavitsika teo ny fahoriana zay ankehitriny zao de tsy tokony ho arina voninahitra ry havana malala teny aminao androany teny aminao androany maherezy ianao inona ny zavatra atrehanao am'izao fotoana zao inona ny olana azy inona ny problème inona ny zavatra atrehanao mety mandalo fahantrana ve ianao nefa koa fatoran'ny fahantrana ianao mba tsy ho ihany ny tenanay andao ianao tsofina rano sy delivrena fa ianao tokony olona misy fanambinana ianao tsy ekena zany olona miaraka eto zany miaritra torimaso eto zany ianao mivavaka efa afirina anao zay ny teto tsy azo ekeny zany olona mbola fatoran'ny fahantrana fa eto de olona tahin'Andriamanitra daholo koa eto ry havana malala halleloia misy fanambinana sy fitahian'Andriamanitra eto am'izao fandaratsika zao fa tsy ny mivavaka ihany akory fa za de teny aminao koa nefa raha hitanao nefa fa tsy de netiny teto tsy tokony akivy atsika zany ninona fanenjehana ady ninona zavatra mbola iainatsika ao aoriana kely ao momba nyty resaka passe sanitaire sy ny resaka vaksiny ninona zavatra ho atrehatsika za teny aminao tsisy dikan'ireo mijoroa ianao zao teneniko anao anisan'ny izy efa nomboka nitraka tam'izany tamin'ny fahafatesan'ny reniko iny tena tsoronanao mihitsy marina fa naka misy alina vo maty iny mama tonga de nivory ny fianakaviany ahoana ny atao ny ahy tonga de fa nisy zavatra manakana eo fotsiny aloha de fa hitanao hoe misy ohatrany sakiny izy ty inona za tsy vita vaksiny ary tsy vita vaksiny mandrak'izay aleoko tapahan-doha
de miala eto tsy nandray an'io a fa fantatro ny lalana lehako to zay andrairay an'io fantatro tsara zao fa any lusinga zao efa mitanina kavany refa sina QR code de mbola tsy miny any ve tsika fa mariky ny bibidia hoe za ty za miteny foana hoe raha misy pastera mba afaka manazavana ako mazava tsara mihitsy tahaka ny nanazavako fa io mariky ny bibidia de mba hazava hoe ahoana na tonga anareo mino fa tsy mariky ny bibidia ny vaksiny am'izao fotoana zao fa za de mbola apetraka any ny teniko fa aza meza ny olona moa miezaka manidy masony fa mbola tsy maninona koa nefa zay fa za ninonino na lalovako eto de eretako ny eto fa fantatro fa tsy hoela de tsy mbadika ny raharaha maherezy ianao betsaka mety zavatra lalovanao am'izao fotoana zao mety misy zavatra zay tena hoe mety tena hiaretatsika mihitsy mety misy zavatra tena hoe noho ny fijoronao de hitraika amin'ny vatana aminao mihitsy zany hoe tahaka ny ahoana re zany atao hoe mijoro amin'ny fanompoan'Andriamanitra aorinao ange tsika mety betsaka ny zavatra azo atsika aorinao ange tsika mety ho lasa tahaka ny Lazarosy mihitsy mety hoesorona amitsika tsy hoe mety zao nge zao fa tsy azo tsika idirana ny zavatra rehetra raha ho any amindre anabavy Isoa mefa zany de tsy afaka mandeha train intsony ahako satria maninona fa tsisy pasy ahako tsisy pasy sanitaire tsy mandeha restaurant fa ho betsaka zavatra mbola tsy azo atao rehefa vao ka ho Lazarosy daholo tsika reto fa aza mana aza matahotra aza mana aza matahotra fa raha ny fahoriana iainantsika eto ry avako malala raha hoarina amin'ny zavatra miandry atsika eo ambony eo zavatra miandry atsika ao arinao de tsisy dikany am'izany fotoana zany no hiteny ndry zao ny valiny ave tsisy dikany marina le ny ainako te tsisy dikany marina ny ainako tetsy raha mihoatra amin'ny zavatra zay mahazo maherezy ianao mety mandalo olana ianao mety mandalo ady ianao mety miaingy ohatrany tsy de mety ny fiainanao fa tia amparezako anao faraparany akay toko faharoa andiny fasivy akay toko faharoa andiny fasivy hoy ny ten'Andriamanitra raha vaketsika ny akay toko faharoa andiny fasivy mareo amin'ny baibolinao hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny voninahitra ty trano teny am-parany de ho lehibe noho ny tany aloha i Jehovah tompony maro ary eto am'ty fitoerana ty ny anomezako fiadanana ho Jehovah tompony maro ianao nge le trano ianao nge le tempoly ianao nge ry havana le trano ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe voninahitra ty trano ty any am-parany de ho tsara lavitra noho ny tany aloha ho tsara lavitra noho ny tany aloha ho tsara lavitra noho ny eto tany ny fiainatsika mahereza ho tahin'Andriamanitra mijoroa de azakivy am'izay fahoriana azakivy am'izay zavatra hiaretany zany ravana malala fa ny atsika iravany zany zavatra mandalo ary ho afoeziny fa mijoroa ianao de mahereza de tahin'Andriamanitra isika rehetra fa le anjaranao zany ten'Andriamanitra zany ary mampahery anao androany misaotra ny anabavitsika isika mitondra zany teny fampaherezana ngezabe zany fa ilaitsika zany am'izao fotoana zao fa ataoko ny ten'Andriamanitra Romana 12:20 fa ataoko fa ny fahoriana am'izao ankehitriny zao de tsy misy de tsy tokony hoarina kory amin'ny voninahitra izay aseho amitsika ao arinao ka te mahereza matanja ry Lazarosy ferena rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy de samy tahiny tompo samy mahery isika tsirairay avy tahiny tompo isika tsirairay avy misaotra betsaka ndranabavy Marie Charline izay tonga tany amin'ny tany am-piangonana nampahery ny olona tao anatin'ny falasan'andro reny koa misaotra anao makasitraka anao Papiamaso mihitsy satria tonga Papiamaso ianao tany a Madagasikara ka de Andriamanitra ombatsika tsirairay avy mahereza ho tahin'Andriamanitra mahereza de mijoroa andeha ataotsika tirity milohan'ny vavahantsika mba hanao hira mihetsiketsika anakiray tsika ty ampamaranana itiritira mampionina rehefa nanao clip mampionina tany amin'ny tamin'ny 2009 de rehefa nanao hira izy de nisy hira anakiray natao hoe neny de ny hira ao anatin'iny neny iny de izy sy ny mamany mampionina zany manao an'iny clip iny de ao anatin'ity clip anakiray ty indray mampionina sy ny mamako de natao mihitsy zany tam'izany fotoana zany efa nieritrretina hoe ho avy ny fotoana ka tsy maintsy ho avy tsy hoe tsony mama mampionina tsy hoe tsony mamako de mba misy an'ireto souvenir reto mba
ahafahana mba mahita hoe ndry io mama ndry io bebe bebe moa fiantsonay mama mampiona de hoe mba io bebe de io mama de mba tanteraky zany ankehitriny a rehefa lasa nandao atsika mama tamin'ny lakamisy a de alefako ty clipy mampiony ty izay misy ny sariny a izay clipy a irana anisan'ny clipy mampionina anisan'ny nalazalaza indrindra izy ty a de miaraka amin'olona maromaro de anisan'izany ny groupe Vamoa izay mamako a no président d'honneur an'izany groupe artistique ao amin'ny atao amin'ny université Vamoa zany a fanalavana zany a vondrona artistique malagasy ny université Anatananarivo aby izy zay ka de andeha ihaino an'le hiritsika de ao anatin'ity a no misy ny sariny sy mampiona tao anatin'izany a de makasitraka atsika tsirairay avy a de voninahitra ho an'Andriamanitra rery-any a tahiny tompo ary a isika tsirairay avy.
rahantsika vavaka zany iry zany a rahantsika vavaka koa zany toriteny zany ravana malala dia fantatrao ankehitriny fa ny zavatra lalovantsika eto dia mandalo ihany ary raha misy fahoriana lalovanao dia te apairanao fa tsinitsininy ireny a mihatra amin'ny zavatra izay miandry anao a ao ambony ao mahireza dia tahin'ny tompo ianao korazy ianao fa Andriamanitra tsy mba manary ianao raha ao anatin'izao fiainantsika izao ravana malala dia za tena teteny aminao androany manao hoe ny zavatra izay lalovantsika eto a izay iainantsika eto a dia tsinitsininy ireny a mihatra amin'ny voninahitra Andriamanitra izay atafin'Andriamanitra antsika ao ambony ao aoriana an'izao fiainana izao koa amin'ny fotoana rehetra ianao mandalo olana dia izay fotsiny tadidiny hoe tsisy dikan'izao fa za hijoro fa misy tsara lavitra mihoatra an'io izao ary raha mandalo zavatra tsara ianao dia mbola teneny koa fa tsy raikitra eto ny foko Andriamanitra fa mbola misy ny tsara lavitra izay homaninao ahy ho tahiny tompany antsika tsirairay avy misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra ny amin'ny fiainana misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao misaotra Jesosy satria tena tianay tokoa ianao misaotra no ny amin'ny fombanao anay misaotra no ny amin'ny zavatra rehetra mankasitraka indrindra tompo misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahany mbola mifampahery indray tamin'ity androany ity tanatin'izao fandarina izao misaotra ny amin'izany teny mamy ary matoky an'i Jesosy fa nampahery ny olona tsirairay avy teto ianao tamin'ny alalan'ny fanahinao masina ka dia mankasitraka indrindra tompo ankehitriny dia magnataka aminao mba hombanao amin'ny tananao mahery ireo mpanomponao rehetra rehetra izay mandalo ady eto amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra dia ampaherezo izy ireo Jehovah Andriamanitra ampaherezo ary ampafantaro azy Jehovah Andriamanitra ampafantaro azy fa mandalo angely eto mandalo ny eto Jehovah Andriamanitra ary tsy misy tokony akivy tsy misy tokony akivy fa mandalo ny fiainana eto fa misy ilay hitoetra isy ilay hitoetra mandrakizay ilay fiainana mandrakizay ary zany no ifalianay na mandalo ady azy izay dia fantatray fa ho tapitra ireny fantatray fa hitsombadika zany ao arinao raha mijoro tahaka izao zay misaotra Jehovah Andriamanitra azavelanao ho kivy manoloana ny olana azavelanao hamoy fo manoloana ny fahoriana azavelanao miondrika manoloana ny ratra rehetrarehetra izay mety ampitondray ty fiainana eto amin'ity zao tontolo ity zao anay fa aoka ho fantatray fa tsy maintsy tonga eny an-tratrany Abrahama izay raha mijoro ao aminao misaotra Jesosy ary dia voninahitra dia atolotra ho anao vangino tsirairay avy izay mety mandalo olana vangino tsirairay avy izay mety mandalo zava-mavesatra amin'izao fotoana izao ampahery azy ireo anenao Jesosy ampahery ny tsirairay avy ampahery ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay mety mandalo fahoriana mandalo ady isan-karazany Jehovah Andriamanitra zavatra fantatro dia izao tsy mbola nisy olona niankina taminao ka navelanao irery dia misaotra anao Andriamanitra dia raha tsy makalaza ny devolo sy satana fatra amin'ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto azy androany fa ny teny rehetra izay nafafy dia aniry avy zatoeny moa avy zatoeny avokoa any am-pony tsirairay avy misaotra Jesosy halleloia amen hivavaka ny firenentsika amin'izao fotoana izao ka ho ampandrosika na vavisika roly hivavaka ho an'ny firenena tahiny tompo ranabavy roly tahiny tompo tsika rehetra tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa zay tsika rehetra izay nanaraka n'izao fandarana izao mbola hiara hivavaka ary tsika ho amin'ny firenena Jehovah Andriamanitra rainay io rain'i Jesosy Kristy tompo eny misaotranao indrindra zahay tamin'ny teny soa izay nafafy teto izany teny izany Andriamanitra dia samy miraikitra ao am-ponay tsirairay avy izahay izay niainy teto tompo indany ka ho mpanomponao foana izahay tsy hisy mihitsy hiala eo anatrehanao ary rehefa tonga eo amin'ny raha ny lanitra ianao Jesosy io dia ho faly sy ravoravo izahay hitsenanao tompo fantatray tokoa fa mafy ny mahazo anay amin'izao fotoana izao noho ny fitiavanay ianao sy ny fitiavanao anay vonina hatrany izahay Jesosy anaraka anao vonina izahay Jesosy tsy anao ny sitrapon'izao tontolo izao fa ny eo anilanao foana ny tianay ary ny ho tonga eo an-tratrany Abrahama tahaka ny Lazarosy tompo
ambeno sy arovo zahay amin'ny loza rehetra izay manjoanay. Fantatray zany Jesosy fa tsy maintsy hiatra aminay, nefa ianao efa niteny hoe ho afoezina izany andro izany mba ahatonga anay ho vovonjy izahay izay mino anao sy manaraka anao. Koa indry Jesosy eo, tsy anao izany vaksiny sy izany asany satana izany zahay, fa arovo sy ambeno, ianao no hitantana anay mandrakariva, ianao no eo anilanay, ny anjelinao no hitondra sabatra maro be ka hiaro anay tsirairay avy izay efa mpanaraka anao eto sy izay mino anao ary izay tena amin'ny fony no anatonany anao. Ianao mahafantatra ny eo am-ponay tsirairay avy Tompo. Fantatray Tompo, fa vovony zahay satria dia manana anao zahay ary matoky anao foana ary mivavaka aminao foana, na dia eo arany fahotana madinidinika izay ataonay. Dia fantatray izany fa efa voavelanao satria tsy mitsahatra izahay isanandro ny mangataka aminao. Koa ankehitriny Jesosy dia angataka koa zahay ho an'io firenena malalanay dia Madagasikara io izany. Arovinao io, ny anjelinao masina tokoa no hiambina an'io Madagasikara na io Jesosy satria fantatray fa betsaka ihany koa ny olona matoky anao sy manantena anao amin'io taninay io. Ka arovi io Jesosy ary izay mbola tsy mahalala anao Jesosy, izay mbola manalavitra anao ka manompo ny sampy, manompo ny zavatra tsy akasitrahanao Andriamanitra ray, dia ny fanahy masinao ny hiditra sy hitantana an'izy ireo ka anantona sy hibebaka sy andohalika, amoritra ny lohalikany eo anatrehanao. Da io Madagasikara io Jesosy, tany malalanay io, na dia tia lavitra tiana zahay mieritreritra ny vahoaka madinika izay mijaly, vahoaka madinika izay tsy manako hoanina, ampijaliany satana, ampijaliany ny dahalo, dia apetraka eo ampelantananao izany, voavitra ao tahaka nanavotanao an'i Lazarosy. Izany no angatahanay amin'izao vavaka fiambenana androany alina izao Jesosy eo. Dia raina ianao, dia raina fa masina ianao, ary mino zahay fa ianao dia mpamaly vavaka ary enao izany vavaka sandratra aminao izany, ka voaro io Madagasikara io. Aleluia, saotranao, dia raina ianao Jesosy. Amen. Aleluia. Sotra betsaka nanavavitsika rolia tao anatin'izany vavaka matsiro mamy ary tena nentinao bavaka tokoa ny firenena ary misaotra fa tena nafinaritra ny enina bavaka dia tahin'Andriamanitra ny anao sy ny ankonanao amin'izany fandraisana anjara izay nataonao teto izany. Dia tapitra eto ny fandarantsika ny tapitra fa ny firahantsika tsy tapitra raha manaraka ny kiladeo ianao efa zareko mirako foana moa le izy fa raha hitape ao anatin'ny Google ianao dia http://www.andramakaizao.com aveko http misy afaka mizara io izy http://www.andramakaizao.com ahafahanao menonjapeo ankiladeo misy toroteny isaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina napitso amin'ny folo maraina averinao zao fandarantsika zao amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva ihany koa dia misy toroteny foana dia mandeha andro aman'alina ny radio antsika ampahiranao any amin'izay toerana misy anao. Koa dia samy hitahin'Andriamanitra misaotranao na hatrehanatra amin'ny farany raha mbola tsy tokony amin'irao lanitra Jesosy dia horetana antsika raha piso tahaka izao samy hitahin'Andriamanitra, samy mahery voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Haleluia, amen. Mahery izy daholo izy.